mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity. Manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mirara ny soa indrindra hatrany mba hampasoavana sy mba hampitarihan'ny fanahy masina isika. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara anjerin-danitra atolotra ianao ny dera, ny laza, ny atsa sy ny voninahitra. Saotra anao izay satria mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ahafahanay mandray ny teninao. Irina tokoa izany hanova ny fomba fisainanay, hanomba ny fomba fijerinay ary hanomba ny fomba fanaonay. Mitenena rehefa vonon-kenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mitoetra ao amin'i Jesosy. Arak'izay hitantsika manerana ny lesona nandritra nyity telo volana ity, ny filazantsara ny jaona dia manitona antsika eo amin'i Jesosy. Ny any fepetran'izany nefa dia ny faniriantsika lalan'Andriamanitra sy hanao ny sitrapony manerana ny filazantsara any jaona io, ny olona izay nifanena tamin'i Jesosy na dia nandray ny fahazavana ka nitombona nandany izany fahazavana izany ka tonga jamba. I Nikodemosy, Nikodema, ilay vehivavy tao Patsakana, ilay tandapa ihany koa ilay lehilahy tao amin'ny farihan'i Betesda, ireo olona 5,000 nofahanana tamin'ny mofo sy ny hazan-drano, ireo rahalahin'i Jesosy dia ireo mpitarika-pivavahana, ilay lehilahy teraka jamba, i Maria sy Marta ihany koa, i Pilato, ireo rehetra ireo dia nifanena tamin'i Jesosy ary nanao safidy mahakasika ny fahamarinana sy ny fahazavana izay nentiny. Ny teolojia avy aty ambany dia miatomboka amin'ny adi-hevitr'olombelona mba maritana sy andinihana ny fisian'Andriamanitra sy ny toetrany. Mipetraka ho ambony ilay Andriamanitra masina sy tonga lafatra ary mahalala ny zavatra rehetra ny fomba fijery olombelona izay tsy tonga lafatra sy tratran'ny fahalovana ary feno hevitra mibahana mialoha. Azo antoka fa hitondra ny olona ho amin'ny lalan-diso ny teolojia avy aty ambany, tahak'izay efa nataony tamin'ny lasa sy mbola ho ataony ho amin'ny ho avy. Rehefa haneran'izao tontolo izao hanao fiangovana sandoka ny fahenjen'olombelona izay mitady haka ny toeran'ny fahenjen'Andriamanitra. Ny fanohizana ny fifandraisana amin'i Jesosy ny tsy ambaratelo. Izy ny tenin'Andriamanitra, izy ny mofinaina. Fahazavan'izao tontolo izao, vavadin'ondry, mpiandry tsara, fananganana ny maty sy fiainana. Izy ny lalana, fahamarinana sy fiainana ary tena voaloboka ihany koa. Tahaka ny andriamby ireo persona ao amin'ny Andriamanitra telo izay raisy ny teniny, izany hoe ny Baiboly. Raha tsy toerina izy ireo dia hisintona antsika ho any aminy. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny ny feon'Andriamanitra. Andre feo maro koa isika, efa ny tena nefa Kristy fa tokony hitandrina isika ny amin'ireo milaza azy hoe aty Kristy na ary. Ahoana ary no aralantsika fa tsy marina izay ambaran'izy ireny raha tsy eritreretintsika sy entintsika eo amin'ny soratra masina izany. Rehefa izay dia tsy maintsy mampilefitra ny fomba fijery manokana ao anatrehan'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Mangataka ny fanahy masina isika hiasa eo anivontsika amin'ny lafiny zavatra rehetra ka hiala ilay atamahela ao anatintsika fa i Kristy no hitoetra mandrakariva sy ho mpanolontsainantsika amin'ny lafiny zavatra rehetra sy ny amin'ny tokony natao eo amin'ny famitana ny hafatra. Amen. Andriamanitra tsara anjerin-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Eteza ianao hiasa eo amin'ny fiainanay andavanandro, eo amin'ny fiainanay ara-pianakaviana, eo amin'ny fiainanay eo mpanatotosana ny asa manjara, na ny toe-tsainay na ny fomba fijery, dia aoka eo ambany fahefana ao hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.